Valimbalifaty, tantara nosoratan'ny aloka amin'ny serana. Ohatra le ty fa hoany zany ry lery tena mialatsiny tsy fananiko iny fanareo mba andalana dia zao mivokany. Ary ny masoko ve niditsoka sa fa ahoana ta ohatra mivandravandra be nareo zany mijery aty. Tsy zavy kely ny rabe fandeferany lahy. Zavy kely ny hafa inona le olana tena tsy azoko mihitsy miomana fa ho aripako tsirairay lisany, ary tsy fataoko misy miangana na ray aza mazava. Tany tsy misy lalàna nga eto sa fanjakany baroka hoe zay revonareo no atao eto, fa ialano iza sa inona ny anton'izany. Zao ary ka iano tsara, vita ny fianarako tany andafy, efa manana ekipa bobaka, ary tonga eto atoerana andripaka anareo mianakavy. Zay ihany ny azoko ambara. Ay, ty ary raiso ny dimy. Okay, zay fa veloma. Ay ve zany ny zava-nisy teny dia inona zany no tokony atao amin'izany? Tsy azo andrasana ela nge fa mila andrasana fepetra Ny zavatra atao aloha dia ny mailo ihany manomboka izao amafisina ny fanaraha-mason'ny tanàna misy atsika, tsy maintsy aterina sy tsy ilaina ny zanantsika rehefa andeha hianatra sy ny sisa ankoatr'izay hitantsika eo ihany ny atao manaraka. Finina marina ny tena zava-nitranga taloha teto aiza ve ka miafara mifandroanana ho faty toy izany mihitsy? Ienoy tsara ary miaino anao Oay, misy olona izany. Aleo aloha tsy avy dia mivoaka fa raha maso eto amin'ny écran eto. Tokony ho tazana eto daholo mantsy izay rehetra mandalo na manantona eo am-bavahady eo. Dia ahoana tokoa moa izany raha olon-dratsy izao? Ho hita eo aloha Oay, io tokoa ary. Fa iza no hitanao ao ka? Sanakaiza ilay olona teo? Tena olona mbola tsy fahitako mihitsy ty iziko. Sady nametraka zavatra fotsiny izy dia lasa. Zany ve? Fa inona izany zavatra napetrany ao zany? Aleo rehefa avy eo hidinako any fa tapaka le resaka teo. Ny antony valifaty io dia izao. Le ty fa iza koa ary zany Aleo aloha raisina ihany. Allo? Any amin'ny hôpitaly? Eny ary tompoko. Eny ary. Fa inona ty mampikorapaka anao tampoka teo ka? Fa misy inona? Tena loza be. Tsy haiko tsony. Fa misy inona tolozanao mivalohaloka fotsiny? Nisy namono alina teny amin'ny hôpitaly ny dadabe. Zany ary eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Tsy hay na ho faty na ho velona. Andray, tena loza zany marina. Kinona zany ny andrasana fa leo tonga dia miomanako. Tonga dia makeny sika mijery azy eny. Sa ahoana? Zao avy dia velomy fiara dia mandeha any ianao. Za kosa andamina fitaovana rehetra manodidina ny trano ary moto nandehanako makany. Afaka 20 minitra ao aoriana ny atongavanao any dia tsy maintsy tonga any koa. Eny ary, lasa. Dia inona zany nefitra ary Boby Kalma fotsiny ianao hitanao misy infirmiera manantona iny. Dia ahoana? Ho tapianako ny vavany dia ianao manendaka an'ireny fanamiana anaovany ireny. Raha vatany vao vita izay dia anaovanao ireo fanamiana ireo miaraka amin'izay fitaovana eny an-tanany. Dia manaraka? Miditra moramora ao amin'ny efitra hitsaboana ny arabe fandeferana ianao ary hoentinao ty zavatra omeko ty. Ty ny tarafanao ny masina anankiroa. Fa ino ty? Fitaovana anankiray natao isonderana isitomana ny memoarany rehetra ao anaty adohany ty Sady aza be fanontaniana fa mandeha ny fotoana ka? Efa ino manakaiky antsika iny le infirmiera?
izany le hevitra misy any dadabe? Aleo tsy tonga de miditra fa mbola misy mpisabo manara-maso ny fahasalamana io. Nefa ohatrany tsy azoko ane izy zany e. Aleo aloha arangarano keto ihany na de tsy fomba azy zany. Tarafin'ny zavatra ny masiny anankiroa de nesoro ny fitaovana nipetraka teo amin'ny oriny sy teo amin'ny fony dadabe. Aleo mihitsy aloha ianso ny eliminao zao de zao ka. Tena tsy mazava amiko zao. Vita aloha iny mission iny fa miditra amplao manaraka indray zao. Azoko antoka 100 isan-jato manko fa voahangy nato anatin'ity appareil ity daholo ny zavatra ilaiko. Ohatra rocher misy manaraka ny ao aoriana zany e. Tazako avy eto amin'ny rétroviseur eto. Somba nisy natsikaritra kosa ary zay tao amin'ny hôpitaly teo iny. Aleo afangainina ny diranga, tsy mahazo ahy io. Allo, fa aiza ho aiza ianao? Mitady tsy ho arako sonana ny dia ny fiara noentin zareo e. Efa miditra lalana secondaire nefa zao. Miverena ianao dia aleo anohizako ny lalana re. Sady mbola ampy tsara ny solika ty. Ampy afahako manenjika azy. Zay fa tapahako ty antso ty. Oka aloha, aza mbola tapahana. Fa aiza ho aiza ianao io? Mifanelanerana 20 kilometatra eo tsika. Efa ty amin'ny fiolalana iazo an'iny lalana iny a. Dia mitandremy ianao fa misy fiara hafa ankoatranao iny alohako iny a. Sao de olon-dratsy koa iny. Eny ary. Mivoa moramora dia ambony ny tanana raha tsy tia aparitako amin'ity ny adokelinao a. Losy ty fa tena olon-dratsy tokoa le nanaraka teo. Za nefa tsy afaka iroso, tsy afaka hiemitra fa vaky daholo ny pneu anankiroa. Mivoa malaky raha tsy te ho faty a. Ao fa hivoaka. Ary tandremo mifetsika fa tsy ao misainga aho a. Oay, fa ahoana koa ary zany to tena poritra be tampoka teo a. Dia ahoana zany nefa za tsy nivatsy sy papier toalety akory. Kay, tena poritra mafy a. Dia atao ahoana ty olona ty? Aleo etiko manaraka atsy anaty grihatra tsy aloha io e. Tena poritra mafy nefa io olona io koa tsy azoko avotsitra. Tonga amin'izany tanàna lesy ary nakaiza ary zany le nanaraka teo afarako teo e. Ngamba kosa verany amin'ny atsasa-dalana. Allô? Vaovao tsara kosa zany a. Kapitsikily izy mazava ho azy e. Hoeto makaty zao de zao lesy e. Vehivavy? Vao maika tsara zany. Oke lesbaina. Efa aty ambova io. Oke. Oe, saika adiniko. Fa adio de fa adio mihitsy aloha ny mamonina mandariko azy a. So mantsy olona kely ena ka ho fatapiko zany olo zany nefa mbola be de be ny question apetraka aminy. Oke. Eto alohako eto ianao dia mitodika makany aingana. Ary tandremo misao manan-kevitra ny andositra fa avy de gorbako mibala avaty afara.
Zaho kosa mafy kiboko dia anala amin'ny mavesatra fa tena maharary be zany kiboko zany. Tsy haiko hoe voko loatra sa ahoana. Ino ary ny baka sakodina dia tatazoko eo. Tena mipitika mibasika tetỳ an-tanako marina. Zany koa mbola fanampiny avy dia mampianjera avy hatrany ka ahoana. Kay, tena nenjera marina. Ary aleo iarina moramora. Ohatray, tena maloto zany ny kitiavako teto zany. Le voafy nataoko teo tsy avelako vita moro zao aleo miarina malako fa vatom-behivavy kely tsy misy dikany io fa dia mahasamanao ohatran'izao. Zaho koa tsy mitsoaka eto izany e. Iny ary faraparany kay. Tsy makay izany voaraiko amin'ny tongotsy tena ka ahoana mbola mahasamanao fetsika mahery any. Tongotra ilany ihany ny voarainao fa ny ilany kosa mbola afaka mitsipaka faran'izay ainy e. Aleo votsitra aloha ty vavaky rano ioriko ka. Ary nakaiza moa le basiko teo. Aleo iny alaina ary dia mitifitra avy hatrany ny mety. Nefa ohatrany tsy mety ihany raha mitifitra sao anaitra ny manodidina. Aleo mandositra amin'izay. Avy dia anaty fiara maka telefona entsona ny limina. Ampangalana olona hafa ny fiara dia mandositra aloha. Ty eto ny telefonako. Aleo avy hatrany dia miasa ny limina. Way, misy manampina ny vavako. Oka, avelao aza tapenanao ny vavako. Andao tena ry anaty fiarako zao dia zao. Aleo avy dia bataiko mihitsy fa taraiky be. Tena azoko antoka ary voapirofo fa anatin'ny fiara iny fitahiny. Satria rehefa lokalizena ny toerana misy anay dia misy elanelana amin'ny kilometatra maromaro. Dia rehefa mandeha mafy aho dia mihena io elanelana io. Mahazava ho azy zany ary tsy salasalana fa azon'ireo olon-dratsy izy dia nentiny nanaraka azy. Ny fiara nentiny raha teo vaky pneu ka tsy afaka nyroso tsy afaka nemo. Manam-pirofon'izany koa ireto diakira reto amin'ny fiara reto. Nisy fifanjevona teto raha izao fahitako azy zao. Zany efa mino fa tsy sahikitika azy ireo olon-dratsy ireo ka. Satria information tena ilaindreo aloha hatreto. Aza fanendrikendrika kely azafady Sanatria, tsy manendrikendrika anao velively fa manontany fotsiny hoe aiza ilay vehivavy nisongonanao teo. Izy rery ny fiara nisongonanao ary vaky pneu izy. Amiko dia fanendrikendrehana zany zavatra lazainao zany. Ary afaka atoriko ianao zao dia zao azy. Fanontaniana rangaty tsy mahadiso Endrikendrika zany amiko so tsy fantatra elary fa manindro bokotra ndray mandeha fotsiny izay dia avy dia forsa maka lany ambaravarany lany. Fa misy mifezaka amin'izany veto Avoay fotsiny mivadiko dia milamitsika. Ataoko fa mbola tsy fotoana fampitsapana hery aloha zao Avoay fotsiny izy dia milamime. Ka tsy misy matahotra ny lahy koa neto na ifampitsapa hery zao dia zao azy. Ataovy ao anatin'ny lokely lahy io fa rehefa tsy resinay amin'ny sandry lahy dia resinay amin'ny vola sonkolikoly ary ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Vita ny lahy eo any. Tsy andany fotoana aminao eto Aleo avy dia sokafako ny varavaran'ny fiaranao. Sokafako koa ny malina arrière. Zay. Eka, aiza zao zay eo ka? Nahita inona teo lahy? Zany ny pirofo fa mpanendrikendrika lahy. Ary nahoana moa nanana ny lakomandy mahavany varavaran'ny fiarako? Tsy aferanao zany fa io izy, io anaty malina io, ka ahoana? Andao malaky ery ambony moto dia avy dia manavotra avy hatrany aloha sika dia any amin'ny toerana malalaka esorina ny tapim-bavanao ry fitahiana. Tena ho ratsy ty fa aleo mamoaka basy avy hatrany ary avy dia mitifitra tsy misy atakandro. Bala-perdi fotsiny izany sady ny pneu amin'ny fiarako indray vo. Tsy mety. Fa ahoana ary zao?
Dia inona izany ty fa tsy hitako mihitsy izay lohany sy vodiny amin'ity ketriko ty ry Boby Izay asaiko ataonao fotsiny aloha atao ry Krisy apetrao eto amin'ity pointy aloha ny flèche. Eo? Idiny kely. Isorty eo amin'ny tronc cérébral io ny flèche. Dia cliquez eo tsy amin'ny hippocampe. Avy alao hipetraka eo amin'izay fa za hanao fikarohana hoe aiza ho aiza ato ny gadasy sy ilay tany sarobidy misy arena miafina. Ka inona moa zavatra hitanao ato e? Sary fotsiny ange io e? Aiza ary nareo zany. Tsy sary fotsiny izany io fa ny atidohan'ny ngara-pifandeferana mihitsy ange io efa voafindrako ato io e. Ohatrany tsy mampino Efa voafindrako ato daholo ny information rehetra tao anatin'ny lohany e. Dia eto fotsiny manontany izay tiantsika ho fantatra amin'ny tsiambaratelony. Izy raha teo efa maty tamin'ny orany alantsika tany dia atsika zany ny arembe manomboka eto e. Engane mba ho izay tokoa. Fa inona marina izany ny tena nanosika anao an'ity asa ratsy ty e? Oke tsy tsy asa ratsy zany io fa feravy dia matafa be. Ka rehefa mankany tena dia asa ratsy izany amiko. Zao ny tena fandehany sady mamaly faty tamin'ny namonon'ny dadabeako. Ka zany ny tena antony izao ary tsy maintsy mbola ho valiko hatrany amin'ny tarana ny faramandimbo ny ain'ny dadabeako nalatsany e. Ka sao dia mba misy antony kosa raha tao matoa ny vonoiny dadabe anao e? Tsy tia lala ry anina. Plan efa nomaniko fony anianatra tany ampitan-dranomasina io ka tsy maintsy tanterahana. Ny tanjoko dia ny valifatiko tsy maintsy vita. Ary arembe no azoko amin'io e. Azonao ve zany? Eny e, azoko ihany. Oay, io ve ny afise daholo ny zavatra nanontanianao an'ity zavatra ity? Hitanao zany. Ao zany ny toerana misy an'le izy. Lazaiko anao fa volamena sy vato sarobidy sy tambo isaina anao anatin'io toerana io. Ary tsy misy mahalala an'io afa-tsy ngara-be fandeferina sy ny tarana ny rery ihany. Ka zany no antony andripahantsika ny taranany mba tsy hisy anyelingelina antsika tsony. Ohatrany misy fiara tonga any ambany an'izany Iastar zany e. Le pitsikilo nanaraka antsika teo iny ny tratran'le ry dia nasaiko noentiny aty. Marina ve? Ary mba hainga ampiasa akory Astar zaniko. Resaka matotra zany fa niantso avao teo izy e. Ohatray, fa iza daholo zany? Ohatrany fandehan'olona be da be nge izany miakatra any ambany an'izany e. Aleo hoe tazano kely aveto. Ay le ty e. Tena vamy mana polisy anefa tsy azo daraka e. Dia ahoana ny atao? Ho raisi-potsiny eto ange tsika e. Ry zareo efa manatony izany. Ndeha any ianao miafina fa avelao endrasako azy eto e. Reny fa miemotra. Orona tsara e? Eno Clé SBN napetrany tao ambony interrupteur teo ambavady. Orona tsara mampiseho ny abibina namonony any dadabe tao an-tranony ny alina. Ary fampiomanana ny amin'ny amonona antsika ihany koa. Zay no aho. Andray, tena lozy zany marina. Dia inona ny ataosika ry limina? Ianao tao tsy taitra akory? Zao no izy ry fitahiana. Tsy ilaina ny taitaitra fahatany. Tsy mety no manapa-kevitra kamehana. Tsy mety ihany koa no mandray fanapahan-kevitra diso ariana loatra. Dia inona ary zany ny ataosika e? Efa tsy miafina tsony ange ny fahavalo e? Ny maika aloha dia zao nisy zavatra saika ho lazain'ny dadabe tamiko fony fahavelony. Indrisy anefa fa iny nisy namony tamiko iny izy. Ka ny ataoko aloha dia zao. Ho any an-tranony andamy manentana izay mikorotanao ary anafatra mpiambina mba tsy hisoloka afaka miditra aho. Zany ve? Nefa mampiaya ihany ane hoe ahoana nantafidiran'ny mpanao ratsy tao amin'ny dadabe. Nefa ny tanàna mifefy sady misy mpiambina. Sao mba io mpiambina io mihitsy aza ny miray tsy kombakomba amin'ny ratsy. Aleo fa ho hitako eo ny atao rehefa tonga any ahy e. Fa hono tsy mety vera hoe afindra aty amintsika aty daholo izay ato taratasy rehetra ao amin'ny dadabe ao? Na izay zavatra rehetra lafo vidy ao? Hevitra mety ange zany e. Saingy mbola hiverina anao fanadihadiana any no mpitandro ny filaminana dia tsy mety raha hovaina ny toeran'ny zavatra rehetra ao. Ay tokoa moa,
dia tena tsy nahitana trasy mihitsy ve hoe iza no navandoza raha araka ny fanadihadiana nataondry zareo ka? Nilaza mbola tsy nahita porofo mihitsy ho ny alory zareo hatreto. Eny e, fa ry zareo anie izany mbola tsy mahafantatra porofo e. Fa tsika kosa efa mahalala ny olon-dratsy navandoza. Ohatra ny misy miaso ange ianao izany e? Eny tokoa. Andraso aloha raisina vetivety. Allo? Komisera? Manaja anao tompoko? Ay tratra le tena rain-tany. Eny ary. Makasitraka tompoko. Fa iza ilay niantso anao teo? I komisera Rabe Natandra le niantso teo ka. Ary tratra soma tsara le olon-dratsy namono ny dadabe. Misy namany ihany koa mbola karohana fa tafaporitsaka hono. Dia inona ny atao rasidara? Tsika tia mitaintena hoe anahoana ny toy an'izao raharaha izao? Ka tsy maintsy ny anavotana ny boby ihany aky izao ny tokony atao a. Tsy misy afa-tsy izay. Fa sao tsy fantatrao ary izany komisera Rabe Natandro izany e. Izany ny olona tena mpandeha amin'ny fahamarinana hatramin'izay. Ny azy rehefa meloka dia meloka ary tsy maintsy manefa ny sazy. Rehefa lalàna dia lalàna fa tsy misy hoe kolikoly dia ho afaka fotsiny amin'izao ny mpanao ratsy. Izany tokoa moa. Eno a, ary zaza mi fa tsy afaka amin'izany boby fa tsy maintsy migatra. Tsika koa tsy maintsy alaina ambava ny ao aorianan'izay. Kanefa dia tsy maintsy manao fomba rehetra tsika. Dia ahoana raha ny hevitra ho ianao ka? Io zany tsy maintsy mainga ny vola ihany e. Dia rehefa tsy mandaitra ny vola dia ampiasaina indray ny herintsandry. Izay ihany izao ny azo atao. Dia nefa manahoana ny fahitaonao ny fiasan'izay komisera izay? So mantsy dia ho tafapirisaka ny mpanao rasy ka izay vao loza. Tsy misy atahorana ny amin'izany e. Fantapoko fantam-pirenena ny fahaizana sy ny fahamatoran'izany komisera izany. Ary olona tena mpanao marina izy. Efa mampolo taona ny angeny ny asany tao e. Ny azy rehefa ratsy dia ratsy, ary rehefa olo marina dia afaka mahadiodio. Tsy misy hoe tsolotra na risoriso. Ay, mety kosa ny azy raha izany. Mendrika atao fitaratra izany olona izany. Ka izay ny tenenako aminao hoe aza matahotra fa mety mifarana hatreo amin'izay ty fampiororona antsika mianakavy ty. Iny le sipakely mpahandro sakafon-drakomsa? Ie, dia inona ny tianao tongavana amin'izy iny ka? Sa drasy fahitako ny hevitra? Hoe ahoana ozy ianao ka? Maninona raha iny ny tambatambazina na ampitahorana dia iny ny asaina mamono azy? Tsy mety izany e. Iny anie ka zanaka vavin-drakomsa e. Sady amin'ny fomba ahoana ny avitany an'izany na omena vola ray gony azy izy? Ka inona ary ny akoatr'izay e? Manginy ianao aloha e. Efa tia akaikitsika ity izy. Aleo za ihany mivoaka miresaka aminy. Eny ariko. Tena ianao mihitsy izao no nalehako aty. Hitanao, ampiara-miasa amin'ny komisera Rabe Natandro izay. Narary tampoka tao amin'ny braony izy ary mientina any amin'ny hopitaly. Fanampoziana naran-tsakafo no nahazo azy ozy ny mpitsabo. Ka noho izany dia voatery izay anatina anao ary hitako fanazavana aminao. Andao tsika any amin'ny brao miresaka tsara dia avy eo makeny amin'ny hopitaly. Nentiko aty daholo mihitsy ny atota taratasy rehetra tao akia. Satria efa tsy misy mpitandro filaminana anao fanadihadiana intsony aho. Ay, tsara izany. Fa tsy aleo ve jerena ihany izay taratasy manandanja e? Dia izay tsy ilaina aleo dorana fa manerin-trano fotsiny. Aka. Mbola tsy manana fotoana hijerena tsiraray andreo anie antsika e. Aleo rehefa amin'ny manaraka. Eny ary,
Sady sika raha teo efa azo lazaina hoe milamina manomboka izao. Efa mibaby ny elo ny mpanao rasy izay namonany dadabe ka hifofiny aintsika. Ka izay indrindra mantsy. Nefa na izany aza aleo foana mailo fa ny namany ane mbola any daholo e. Ay tokoa moa ireny mbola tsy voasambotra. Normal be zany fitahiana. Aleo n'izy maty toy izay hanoro ny namany. Mazana nge ka efa misy fatodra atao mihitsy amin'ireny olon-dratsy ireny e. Vity aloha iny no mipaikady voalohany ary nandeha tsara araka ny tokony ho izy. Dia ahoana izany ataontsika manaraka? Tsy manana mpahandro sakafo raha komsa satria efa nalaintsika amin'ny mpahandro sakafony dia eto foana ny trano fisakafoanany rehefa amin'ny ora toy izao nanomboka omaly. Efa fantatry daholo ny zava-misy rehetra ato amin'ity toeram-pisakafoana ity ka misy serveuse eto efa natokana mihitsy andray an-tanana amin'ny fikarakarana ny sakafon-dra komsa. Izany ve? Ie, efa niteraka anankiray io serveuse io fa saingy tsy manambady. Ary ny tena mahafinaritra dia efa ankoatiako io serveuse io ary zakako amin'izao fotoana izao. Domona no anaran'io serveuse io lazaiko anao io. Nenao koa izany dia fibebona ny betsaka. Tsy hitako izay ifandraisan'izany resaka izany. Mba mampafantatra anao fotsiny afa tsy izany ka. Dia tsika ve izany isakafo tsy tandalo fotsiny? Ny andro mantsy tsy tena mbola atoandro. Nefa koa ohatran'ny mampitelin-drora ny mahita an'ireto karazana menu ireto. Ianao tia koa rangatsy. Eo komandy izao ilainao fa maika tsika. Fa ianao izany tsy atao anisany. Ny atao amin'ireto. Izay ihany dia ampy ahy. Ireo ve ho ampy anao? Ho anano hanina faniarena mila vintana e. Ianao angeko fe manara-panjaitra fotsiny sady irakiraka dia tsy mivaky loha amin'ity afery ity. Fa ny ahy tsy misokatra mihitsy mivavoniko raha tsy milamina. Fa ataonao inona daholo reto zavatra be dia be foronina ao anaty ordinateur reto ry Limina? Aza taitra ianao ry fitahiana malala. Misy zavatra goavana be tsy maintsy ilaintsika an'ireto any aoriana any. Ty anankiray ity izao nataon'ny olon-drehetra hiterizana izay dosie tsy tiany ameny stokaziny any an-tranony any. Dia ato afaka miditra amin'ity dosie ity izay manao an'izany. Ianao koa dia mandany fotoana mitony nefa visa nge ny olona mpiasa an'io e. Sady izay online ilay izy fa tsy offline. Fitahiana, tsy maninona izany. Informaticien tenako ary nivoaka tamin'ny sekoly ambony. Fantatry ny antony namoronako an'ireto. Eny ary rea. Ohatry, fa zanak'izy ty hoentinao ty? Zanako domona io ka. Domona ilay serveuse sy mpanao ve? Eny rea. Dia amelona zana-baratra izany ty ianao. Ka rehefa tiako ny reniny dia velomiko koa ny zanany ka inona ary ny olana amin'izany ozy ianao ka. Sady mangina ianao fa tena izy mihitsy miantso io. Ka raisoara fa mahonena fotsiny ilay olona e. Allo? Ahoana ki vadiko a? Fa misy inona? Ay makasika an'ilay zanako very. Zanakitsika mantsy. Dia mbola tsy hita foana ve hatramin'izao? Izao ny tena marina e. Vao naray an'ilay mesazy avy aminao iny aho dia nanao fikarohana avy hatrany. Eny ho aho. Fantatry ny olona nankakeriny azy ary arako ny vaovao henoko dia ondrana tsokosoko makany an-dafo ny tovan'isa azy io. Allo? Tena azoko antoka ary voapirofo izany ka. Misy rangahy lehibe izay mpisakafo ao aminareo. 2 andro teo izay. Eny ho aho. Rangahy efa lehibe lava ranjanana. Izy mody misakafo ao aminareo iny ka manara-maso mifetsika ao e. Tena marina izany lazaiko anao izany ry domoma kely malala ny foko a. Tena io olona io no nankakeriny an'ilay zaza. Ie. Hitaka ny toerana nitazomany azy saingy
Raha tsy maty androany io rangahy lazaiko anao io dia atao velomatra eo ny zanako satria androany hariva nanondranany nitovan'le zaza. Ao fa atoroko fika anao ny amin'izany fa aza manahy foana ho aho. Sady ianao raha teo no mandroso sakafo azy androany atoandro. Zay fa mitady lopy sy ity foanina ko ity. Misy zavatra kely anaty fonosan'izay aty amiko. Dia izay nataonao amin'ny sakafony. Ary tena tsy napoziko indray niketrika anao iny miaika anao Mbola voazahany fotsiny azy ny hitanao teoko. Dia ahoana raha fantatrisy azy io hoe ianao no nakakeriny azy ka? Ny sofina sy ny masony io any amin'ny tapiny. Tsy mahita an'izay atsimo sy avaratra tao amin'ity efitra malalaka be ity io. Noho izany tsy dia misy atahorana. Fa ino ty mataitra be anao ry Limina? Ka loza nefa Fa misy inona? maty tampoka tao amin'ny profesano ny komisera rahabe natoandro. Ahoana tsara hoe? Za nefa voalazako anao zany no izy ry fitahiana. Vao avy niresaka tamin'ny zanany lahamatoa teo. Andray, tena tsy mampino zany. Olona salama sara izy le niresaka tamin'sika farany iny. Ka zany mihitsy misy zavatra tsy mazava ao. Ary za mino fa mety misy ifandraisany amin'ny ora rahaboby io no mahatonga an'izany. Dia mety ho izany ve ho ianao? Angamba. Nefa koa araka ny filazan'ilay zanany tamiko dia tsy nahitana vonona ratra teny aminy. Tsy nisy olona niditra ihany koa tao amin'ny profesany, fa izy rery ny tao rehefa avy ny sakafo atoandro. Mahagaga fa ny olo-marina ihany no maty fa ny olon-drasy to vao maika mahafiaina tsy lahitra mibala ny fahafatesana. Mandreraka ilay fiainana raha ohatr' izao ka. Ka atahoana ary efa zany zava-misy miandry antsika olombelona dia tsy maintsy hatrehana kia. Saingy ny mampalahelo dia akaiza ny vahoaka madinika manana ny rariny raha tsy eo intsony ilay mpiandany aminy amin'ny fahamarinana, sady mpiaro azy ireo rehefa sendran'ny mahitahita sy mpanao kolikoly. Indrisy dia maty tokoa ve komisera rahabe natoandro? Tsy mino an'izany ny saiko e. Malalaka amin'izay ny kianja manomboko izao ary afaka manao an'izay tiana daholo ny botsy sy ny adala sy ny jolay isan-karazany. Fa ahoana ka? Ka efa natelo ny fasana le tsy nahafahantsika an'io be fiatra izaiko. Rakomsa ve? Voalazanao. Ka ahoana raha pirano izy ny mandimby toerana azy ao ka? Tsy misy an'izany fa olona kamabe antsika aza nefa henoko hoe sy olo-toerana azy Zany ve? Fa mba tena aingam-piasa koa ilay domona sipanareo Tena hoe vetivety nanaovany an'ilay pozina tamin'ny sakafony dia lavo ny andrarezina. Izy aloha dia za mihitsy. Saika diniko marina fa lany ange ny sakafo an'ireo ankizy ny tasomintsika ao dia ahoana? Tsy misy ilaintsika an'ireo tsony ange. Aleo aterina any amin'izay ireo. Ny plan antsika raha teo koa efa tanteraka soamantsara. Ohatray, ary ataonao indray ny vola be amiko tapireny ka? Andao fotsiny ianao raha hiaraka amiko na afaka tsy mandeha koa ianao nefa. Fa hoaiza nefa aloha Sy aza be fanontaniana rangafa andao andeha dia amin'ny mahita azy. Sady anatitra an'ireo ankizy ireo any amin'ny toerana mangintsika. Tsy niromitsika drogo ireo dia amin'izay tsy mahatsiaro saina. Ny tena marina moka amin'ny boby any am-pontsika Izay ny ataon'ireo vola be hoentin'ireo. Allo? Fa izy io azafady? Efa tonga ety amin'ny tanàna ny tenanay amin'izao fotoana ry lerie. Ary dia miomana amin'izay fa itony ny tantara. Itony valifatoka efa nikasaiko hatr'izay. Ok. Ato any efitra ato ianao? Efa ato aka. Fa loza nge? Fa misy inona? Efa tafavoaka amin'ny fonjy boby ary niantso ahy izy teo. Niaraka tamin'ny fandrahonana mahery vaika. Tsy nitoy moa le resaka fa tapaka ny antsony rehefa voalazany izay tiany ho lazaina. Zany ve?
Loso izany dia ho faty tsirairay eto daholo izany tsika raha izao no mitoy satria efa izany ny fikasana. Ka izay mihitsy ny angeny voalazany teo hoe mitoy ho izy ny tantara ary dia miomana. Izao ary aloha ndeha atao e. Hoe ahoana ry fitahiana? Ndao aloha aterina any amin'ny banky daholo ireo volantsika mipirinao ireo. Dia amin'izay mba kely kokoa ny fahavoazana raha toa ka ho avy ny fanafiana taondro ilay sy matao tody. Raha izany dia aleo ararotina dian'izao ary ny fanaovana an'izany e. Sa ahoana? Mety izany. Tsy tokony miandry ela tsika sao tara loatra. Andefaso masinina calcule aloha ary ah. Dia taratasy amin'ireo nalaiko tany amin'ny dadabe ireo. Dia le vola ao anaty carton koa azafady akia. Reo ary ny vola e. Dia reto misy taratasy nalaiko tao dia izay ireo fotsiny izay azonao anoratana e. Ie, misaotra kia. Fa inona ity? Andraso hoe? Fa misy inona ny tao gagabe anao? Efa ireo daholo ange ny zavatra ilainao e. Tsy izany fa misy zavatra ohatra nanaitra amin'ny masoko ato ry fitahiana. Fa inona nefa ny voalaza ao ka? Na za koa zany mbola tsy tena malala an'izay ato e. Fa aleo aka toerana milamina dia ho vakiana. Ka vakeo amin'izay ary fa tao malina izy izany e. Ho any limina zavikeliko. Ianao ny tara-pazavana ho an'ny fianakaviantsika. Izany no anton'io anaran'io. Ilimina. Nalaina avy taminy hoe Illuminati. Izay midika hoe fahazavana. Tsy vondrom-pikambanana nefa fa ny anarana tamboanjo. Izao ny tsara ho fantatrao anaka. Voalohany ny marina momba ny tany feno zavatsarobidy any ambohy miafina dia atsika madiodio io toeran'io ary ananantsika taratasy ara-dalàna. Ao ambany lakavy amin'ny efitra fahafito miala avy ao amin'ny efitra fatoriako no misy ny taratasy rehetra momba n'io tany io. Anjaranao ny sisa manao izay tokony ho tohizana manoloana izany. Faharoa, ny marina momba ny nahafatesan'ny ny marina nahafaty an'ny rajangalahy Raimbob dia toy izao. Izy dia lehilahy nikoizana tamin'ny resaka vakitrano sy von'olona teo amin'ny faritra nisy atsika. Tsy izany ihany fa manana karazo ratsy amin'ny eriseratra isan-karazany izy. Mitondra fahaisana izay rehetra sy andrasy. Eny Ankalamanjana aza dia nampisehon'ny agegeny izy. Ary tena mbola lava izy izany sady mahaliana. Ie, tena mbola lava fa aleo ary tohizako ato ambadika amin'izay. Tsy nahalefitra tsony ny fokon'olona teto ka ny rahina andefa azy tany amin'ny mpitandro ny filaminana. Saingy 3 volana taty aoriana dia efa tafavoaka ny fonjy izy. Dia toy izany foana ny zava-nisy. Izy dia mahalala tsara an'io tantsika any ambohy miafina io, ary nisy fotoana efa nanaovany taratasy osoka io tany io. Saingy ny ala maina foana izy, ka ny any sisa azony natao dia ny fofony aiko mba hazony an'io. Indray andro anefa dia nisy lehilahy antsoina hoe Rabenatoandro, komisera nandray an-tanana ny raha mikasika an'izay asa ratsy voalazako tetsy ambony, ka nanomboka teo dia nandry fahalemana ny tany satria izay rehetra nanao ratsy dia nidoboka tany amponja daholo, tsy nisy tsolotra, tsy nisy indrafo. Tiazitra noho izany rajangalahy Raimbob rehefa avy namaky ny toerana nigadrany ka afaka nandositra dia nanao valifaty tamponina rehetra teto an-tanàna. Anisan'ny matinovinony tamin'izany ny zanako lahy dia tsy iza fa ny rainao io.
tsy lasa lavitra nefa ira-jangalahy dia tratra ny fokon'olona ary natao fitsaram-bahoaka satria efa tsy mahendry azy ny rindriny efatry ny fonja. Maty tsy tradrano izy. I Bob zanany kosa dia nentin'ny olona tsara sitrapo ny anatra tany ampitan-dranomasina. Eto am-pamaranana dia misy vata kely misy fanalahidy ao amin'ireo efitrano nitoerako, saingy tsy tsaroko hoe aiza fakaroy fa nampy anao amin'izay mety ilaina azy ireo fanalahidy ireo. Tsy malaza izay rehetra tiako ambara nefa ity taratasy ity fa anjaranao no manohy izay tsy voasoratra ato. Zay fa mirary soa hoy dadabe. Asoa lesy Boby a. Merci lesy ralina. Ho ela velona ny amin'ny fiaraha-miasy e. Milay ferana e. Atsangako ny verako. Milay rangano ferana. Zao a, rehefa mipoaka eo aferio dia zaraintsika mitovy ny tombotsoa. Ka hoana, faly sa tsy faly nareo e? Ohatray, tsika zany tena faly a. Isotra n'izany izy andray moa. Faly ve moa tsy faly fa aizavaiza marina toy any resaka io tokoa e. Io zavatra efa tena milamina fa nisy an'le fisamborana teo iny dia zay no nampikatsy kely azy e. Ny kadasitra n'io tany io sisa ny karohana eny an-tranondrabe fandeferina dia vita ny ady. Fa tena dia raiko manokana rangano fa aizany lary asidara. Tena mahay lahy. Marina fa teo ny vola fa tena miaiky an'lahy e. Merci ranga. Tsika tonga dia ohatr' izany rehefa miasa e. Fa ohatrany hoe atsika rero ansehatra nefa jerena ankizy ny asidara tsy mba miteny mihitsy. Fa fomba ny azy ireo io tsy miteny io Kristella. Sady voasambany koa izy niaraka amintsika. Efa navelandreo olon-dratsy tokoa moa ilay zanany e. Efa naveriny ka ratsy izany fa izy afaka miaraka amintsika ty ohatr' izao. Ajanony any izany sao dia hitrangetony na fiainana ry Kristella. Ovay le resaka. Okay ary. Ole ty le asidara. Asidara. Dia ahoana ry bainina? Andoraka reky tsika takalo dia mba atakalo kely e. Tena mba kozy. Ohatra mety a. Rehefa ohatra tsy spaisa le ty izany ry bainina. Sa andrabana aloha. Dia manomboka androany dia amin'ny lakamisy averiny lany a dia amin'izay koa averiko ny elina. Latsa dia izany ve tsy vetivety e? Mangina tery rehefa mampo aza mirediredy eo tenisany e. Tsy rediredy raha ka zala ry fa mba tiako ianao hiaraka amin'le ry bandy milaina io e. Dia zaho hiaraka abdomona. Vetivety fotsiny ady zany. Androany aloha zany dia tsy misy rava-bany fa dia manao rivo mivy any sika efatra e. Sa karakory? Zay koa laza vitsy tena marina le ry e. Asiana fiaraha-mandry fao be aloha androany alina fa ohatra tena mahay abody raha. Dia ompiako ve ny jiro sa ahoana ozy izy anisany? Aleo aloha hiasa tsara ny rano. Ny aza mbola ampiko kely aloha ohatra tsy mbola mamy tsara. Ay. Fantatra zany izay ny marina rehetra ary voapirofo amin'ny soratanany dadabe io fa tena taranak'olon-dratsy Boby ka mila tena entitra sika manomboka eto. Ka izay misy mantsy. Ary ny mahagaga dia izy no namonina fatin'ny rainao dia mbola izy ihany no manao valifaty. Ho hitantsika eo raha zaka no mivalin'io valifaty ataony amintsika io e. Fa zao ngamba no mety akia. Hoe ahoana?
Tian'izao dia aleo ka roako any io fanalahidy sy efitrano fahafito lazain'ny dadabe io. Sady avy dia anatotra an'ireo voly ireo any amin'ny banky a. Lalako makany amin'ny mantsy io. Eny ary dia mitandrema tsara. Efa tsy haitsony mantsy izao ny olon-drasy sy olo-marina. Eny akia, izay fa lasa. Vita izay ny fanalalaso fa hanomboka amin'izay tsika amin'ny aferagoavana. Fa manomboka oviana ary izany tsika nihetsika. Tsy miandela fa ny alina ihany dia atomboka indray ny fikaroana an'ilay saritany eo ambony afiny. Dia aiza marina nefa no ahitana an'izany saritany izany e? Sa iza no mitahiry azy? Raha amin'irety ihany ny toerana misy azy. Na ao an-tranondrabe fandeferanao le izy, na any amin'ny limina zavikeliny. Dia ahoana izany no fomba hatafidirantsika fahandrony eo ka? Tsy efa feo mpiambina ve eo amin'izao? Mbola ho sarotsarotra mantsy tia feritira izany. Tsy sarotra izany io fa zavatra efa vita kajy daholo lesy. Tena mamay izany vavoniko izany. Nakaiza ry Kristelina teo e. Ampanamboarana lasopy atody aloha sady ody makafoka koa. Hay ve voko ialahy e? Tena dega ny kosa ny ren'ireny vialina ireny e. Hita ho aho lesiko. Kristelina angamba mety mbola lasany amin'ny dosa izy teo e. Fa efa nilaza hikarakara an'izay mihitsy izy avy eo. Ny andro ty efa mialina ihany nefa efa hatrany maraina ny asan'ny karoka tato fa diana tsy nahita ny ninona mihitsy. Dia ho sanatria ve ka efa nisy nahita izay zavatra izay e? Ty eto misy vatakely midika tanahy. Tena mety ato daholo izany ny zavatra karoako raha ny tena marina. Tena mino an'izany a. Avy dia midira ry zalahy. Anginy! Okay e! Zarazarao ny ekipa. Ny sasany miandry etsy ambavady etsy. Ny sasany indray miandry eto ambavatohatra. Ny ambony miaraka amiko mikaroka an'ilay zavatra ilaitsika. Andry fa misy mpiambina iny. Firy ho any fatana sécurité tsy vaniny fa ohatrany mitaditsiko sifle izy izany. Oay! Tena nisy bobasy ao amban'izany. Feo an'ny raha lava mpiambina le eniko nikika teo. Lozy ty marina. Dia hoay zary a. So ihany aza fa navelako lavitra eto ny fiarako dia tsy fantatra hoe ato a. Iny? Misy olona iny enzeo hainga anylisany e. Aleo avy dia miakatra mananky amin'ity tambo ty ary mitsambikina makany ivelany avy hatrany. Avy eo indray manezaka mamonjy ny fiara. So ihany ary fa nataoko tsara toerana izy ao. Siora le sorobandy akama isany a. Tiany kadasitra ny tetavintsika. Reto ny lalana ambany tana hitana an'io arembe milevina ao ambony afiny io. Zo marina. Zay vao ho tafa amin'ny bandy kely e. Andao amin'izay hipitsika fa efa poinsa tsara daholo ny afera e. Velomy ny daba dia andao malaky. Tena efa navadibadiko rehefa pody taratasy efa lany voalavo daholo ny ato e. Tena loso ty marina. Dia vao maika izany ahazo vana ny rasy satria arenana velan'ny dadabe ho anao lasa ny reny daholo. Ary tsika dia mety ho vonoiny tsirairay. Dia inona ny atao ry limina? Zava-doza nge zao e. Kalma ihany ianao na dia izany azy e. Tsy maintsy hitady hevitra tsika ary tsy maintsy hiroso amin'ny ady. Ka na tsika maty na ry zareo fongana amin'ny asa ratsiny. Kanefa nge ny mahery noho isika aza tsy naresy azy e. Ny fonja aza vakiny, komisera matiny. Ka zao ary aterany amin'ny dadabe sy bebe anao aloha ny ankizy sady manao vakansa. Dia aleo atrehantsika roa ny aty. Eny ary,
Aleo fa zay no atao. Fa iza zany ny olona tsy vanina nikitikitika an'reto ordinateur tato reto e? Iza? Za no ny telesarra zavatra atao fa ahoana ry Boby a? Fa iza nilaza taminao fa hanaovana an'izany ty e? Fitehirizako dosie ty. Fa misy inona nefa e? Nareo kosa ny olona avy mifokarongony zany. Mivatravatra tsy hoe ahoana. Tsy azoko mihitsy. Aza manao izay mampiakatra ny atezerako ianao fa ahoana zao io écran lasa mindratrendratra be io? Jerefa tena miraikitra tsy misy mety misokatra tsony izay jerena rehetra ato. Terizo amin'ity logiciel vaovao anankiray ity daholo aloha fa io afaka mitahiry stockage be da be e. Nefa tsy atahorana fa azo antoka tsara. Sady vaovao be le izy. Vao miforon'ny informaticien raha fahitako azy ity. Sity sa logiciel le. Sa inona? Mahatsiravina. Tsy fantatro fa io fotsiny atao vonjimaika e. Tsy atahorana ve zany io zavatra laitsanao io e? Aleo zany deplasena makao daholo aloha reoko. Fa inona ary ty ilozanareo mivandramatra eto ty fa le rehefa tokony angana makany ambony afina anie zao e? Ka atalainy kiala vorondolo be ty ahy e. Inona tsara? Zao saika very daholo ny tondro zotra rehetra. Tsy avelako vitavita izay resaka izay a? Ok zay ka. Aleo aloha ty efery ty masahana. Atao zay atotosa azy. Nareo ndray ve moa natoran'izany e? Oka andao iainga. Mandeha vamo maloha sika miala eto dia efa misy helikoptera manatitra antsika ao amin'le toeranao. Tsy azo andehanana mantsy le rano fa misy voay manodidina. Fa ino ty mafaly be anao ry Limina? Fa misy inona? Reto voasitoko nakato daholo ny dosie miafin'ny olona napiditra stockage tamin'ity zavatra ny foroniko ity. Ny tanjoko dia hikaroana hoe iza marina no mahalala n'ilay amboa miafina. Aika ry Bob sy ny ekipa no mahalala an'izany satria nampiasa n'ity logiciel mitahiry ny mémoire tao anaty atidohan'ny databe izy. Tsy napoziny anefa fa hitsikilovako an'izany no namoronako an'ity fitahiry anabaka iray ity. Zany hoe io kay zany no antony ny tarafan'ny masony dadabe tamin'iny? Ie, dia avy eo navadiny tahaka ny zavatra azo karohana anaty ordinatera le izy. Dia io. Dia ahoana no ataontsika manoloana an'izany sy ny zava-misy ainasika amin'izao? Io efa mibaribary io ny lalana sy ny toerana makany ambohy miafina kia. Tsisy hoe ahoana fa avy dia anaingo tsika e. Mety ry zareo aza nefa lasany aloha any. Ole ty e, misy volkano mipoaka ny amin'ity nosy ity zany e. Dia ahoana sao dia mba ho faty eto tsika? Tsy volkano zany lesy io Fa inona? Army explosif nasaiko naleviny eto meloha io. Fa ahoana ka? Tsy azoko fa sao dia hamony teny eto ary tsika zany? Jereo tsara fa mipoaka le izy ary dia mitsingevana eto ambony ety daholo sy zavatra milevina any ambany any. Marina lesy. Hoay inona iny? Tô bolongam-bato tsy dia fahita firy. Ary tô misy zavatra hafa koa. Hitan'la zany. Ao avy dia rofy amin'ny gony daholo ireo bolongam-bolamena sy vato sarobidy rehetra ireo e. Ary kristel teo nakaiza. Tia fa dobodoboka be ny foko. Fa loatra dia mila tsy haharay zavatra ny tanako. Efa voafatratra daholo reto fa sy velomin'ny mpanamory amin'izay fiaramanidina dia lasitsika. Mahazavy zao ry fitahiana. Efa azondry zareo ny vato sarobidy tao dia efa lasa ry zareo moa tsika tonga. Tara loatra tsika e.
Lasan'izany ny fananana tokony ho atsika. Tsika nefa ity tsy manana lakana hiampitany eny akory, dia inona ny hevitra? Ka na epiteny ary tsika efa lasa ry zareo ny arembe tokony ho atsika. Andraso aloha fa ohatry nipetraka anie izany helikoptera izany e. Ka mazava ho azy fa tsy maintsy mipetraka eto ireny ka. Satria ny fiaran-dry zareo angena fiain'ny ato ambany ato e. Tsy tazanao ve io e? Ko maninona raha tifirinana iny anjera amin'izay samy vita? Tsy mety izany fa aleo mihitsy aloha hidina dia jerena. Sao kosa aloha ny atonga dia omeo ny anjarako fa za tsy araka amin'ny teny isan'ny tsompo manomboka eto. Inona tsara? Allo? Aza mandrebireby fa mbola tia mpanaovana mission anie io e. Maninona? Fa ahoana ry domona? Evoka boby ahoana koa ianao? Fa inona ty mavinitra an'le ty vetivety teo e? Ay moa ka nanda ty zalahy tsokisoko tao ihany domona le ndray alinina dia efa tsy nanaiky araka amin'aza. Dia maninona? Zany lesy ny zavatra tsy reveko indrindra tambonin'ny tany ah. Olo tiako mivetavetainy lahy amin'izay tsy vita an'izay fa mbola bevoka izy ihany. Maninona tsara? Ka zany efa tenehako izany e. Ay izany mitoetra an'ilay vaibendozy ity. Ho hitanao tsara izany loham-behivavy izany androany. Tsy raharaha akory anga. Sady anga moa tsy efa ny fanarahana iny ka. Hoe ho ana vetivety domona dia ho any lahy Kristel. Ataoko inona vehivavy minainaina sady efa maty kapika io e. Tsy mila an'io ah. Tsy atakaloko any domona velively io. Andray izany vavanao le asitara. Zavatra makarary mifoka izany ary tena tsy lefitry mihitsy ilay zasimba sy maina ohatr'izao ah. Ary aleo hiaro tena ny bandy ary. Misy manantona eo. Zany ary ny an'ity e. Za ko tatazy ny lary le sakaiza manody tia. Raha filako mifandraisako any lahy manomboka izao. Zany koa ary ny sabatra lava lela tatazo e. Tsy makaizy izany e. So ihany fa efa mailo ah. Misy notsako afaka amin'ny sambotra an'iny koa ty e. Tsy makaizy izany e. Iny tatazo dia andehana amin'izay any amin'ny mandrakizay any lesy bainina. Ay! Matia! Rovitra ny sabatra maratra kimo. Ay! Pororaka voaka ny sinaiko. Kay! Fedrano tena. Kay! Matia! Vity elahy zay. Ary tena. Tsy misy mitsoaka eto fa tairo. Sa matiny aty mato ny fony lamba mena ary anina. Sady aleo koa ty ho faty any fefa ely izay nanitsaka tsahany ty azay. Za fotsiny nandefitra hatramin'izay. Rehefa maty ty daholo rehefa sarobidy ireo. Ty ianao andaniko fotoana eto fa aleo avy dia tifirina sady ny bala ato betsaka. Rehefa maty koa tena dia arery ireo vato sarobidy ireo. Kay! Ao zay. Aleo amin'izay hiditra tao anaty dabo reto entany reto dia iny ihany lasa. Tsisy resaka fa avy dia tatazo aloha vodibasy. Fa kay le tsy valahary ty ny tonga eto. Le azavaniny ty. Le matesa latsahany varatra ty. Ka zany ary ny fiaingany e. Ataovy tenerana ary le bandivendrany ty e. Fa ela tsy misy dikany amiko. Ary androany no amaranako ny valifatoka efa natomboko hatrizay taminareo mianakavy. Ataovy ny vavaka farany ry le ry e. Ny aty lesy tsy manao tenerana sady tsy mifamparaha amin'ny olona manana karazo ratsy ohatran'ny lazany e. Za koa tonga dia manitrikitrika fa tsy rarahako lahy. Fa misy rarahiako any lahy koa nga. Ela sy ny maloto no mitovy satria mpamono olona sady mpangalatra. Alohan'ny afatesany lahy dia aoka zava ny resaka fa valifatiny sady fitadiavam-bola sy ariana sady efa betsaka ny naripako. Ary eto koa efa azoko ny vato sarobidy. Azoko ny gadasy sambo miafina. Io tany io manomboka izao. Valifaty. Zaka ny lahy nga ny valimbalifaty ary. Valo ny valifaty nanaova lahanay mianakavy zaka ny lahy. Ela be zany fa iny ary ny fiarabany e. Tsy makaizy zany e. Zay hitako rehetra eto atorako any amin'ny lahy daholo. Tena vony androko marina.
Kay, ary aleo de tsy atohako an'ity vato maranitra be ty ny fony amin'izao izy variny zao. Kay, maty ah! Voatsatoko ny vato maranitra be ny ambavafoko. Tena midaraboka amin'ny tany ah! Kay! Mbola oseko eto ambony elahy, ary arahako an'izany hitsaka kiraro be zany koa ny ety e. Fataro tsara fa tsy maintsy angirifiry l'andro any. Vita ny valifatiko fa hotaperiko amin'izay ny any lahy. Zany ary ny valikavatra tatazo e. Valiny valifaty nataonyity taminay iny. Oay, misy mitifitra ary avaizy zany. Fa mba tena mahitsy tifitra kosa ianao teo iny ah! Raha tsy izay dia ny azy ny tonga aloha. Ka tsy maintsy nanao izay farafahaizako ako. Eny fa na dia tsy fanaoko hatramin'izay azy zany. Eny akia. Fa zao e, afatra anaty fiarantsika reto vato sarobidy reto dia andaontsika hoty amin'izay ry fitahiana. Vita izay ny valimbalifaty. Fongana hatreo koa ireo fofonentsika satria samy maty daholo ry zareo. Eny re ah, zao tokoa tsika mandram-pilaminana amin'izay ko. Sady sahaza ho an'ireny olon-dratsom-panao valifaty ireny ny valimbalifaty namalitsika azy iny. Rehefa tsy laitra mifonja anarina fa mpamerikeloka dia ireny ny sahaza azy. Valimbalifaty, tantara nosoratan'ny Aloka Mserana.